Miarabantsika ry namako malala amin'izao fionantsika izao. Mankasitraka anao manaraka tsy tapaka ny fiarahantsika. Eto an-tanorazana, any ampita-dranomasina misy namana be dia be izay manaraka an'izao fandarana ataontsika izao. Mankasitraka anao re ary ho tanteraka aminao ny teny fikasana rehetra izay lazay ny tenin'Andriamanitra isaky ny fionantsika. Ny tombotsoa ny fananana toky, fananana fanantenana. Zany aloha hevitra ataontsika androany. Nisy tamin'ny ady lehibe faharoa dia nisy tovolahy kely niaraka tamin'ny dadany tany Japon tany zany nisy izay tantara izay. Ka ny zavatra mitranga efa nitsoaka izy mianaka dia any anaty haram-bato maizina dia eno bomba midoboka ny bomba mitafondro dia misy mikorotana dia isaky ny midoboka ny bomba dia manontany ilay tovolahy kely manontany dadany, dado dia ozy ny dadany, ahoana anaka? Rehefa maheno feo ny dadany ilay tovolahy dia mahazo aina, midoboka indray ny bomba dia manontany ilay tovolahy, dado dia mahazo aina ilay zanany, mamaly dada zany, ato anaka. Dia isaky ny midoboka ny bomba dia manontany an'ilay dadany foana ilay tovolahy kely dia mamaly ny dadany, ahoana anaka? Ary izay ny feon'ny rainy izay no nanome toky sy fifaliana ho an'ilay tovolahy fanantenana fa ao ny rainy miaro azy amin'ny loza maro samihafa na dia ao anatin'ny ady sarotra aza. Zao ny mba raha ny tenin'Andriamanitra amin'ny Jaona voalohany toko 7:9-10. Izany no ahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika sy ampatokiantsika ny fontsika eo anatrehany. Izany no ahafantarantsika fa avy amin'ny marina isika. Avy amin'iza moa zany? Avy amin'Andriamanitra. Miaraka amin'Andriamanitra. Eo akaikintsika Andriamanitra. Tsy mandao antsika Andriamanitra ary manome toky antsika Andriamanitra fa fiainana sambatra. Aoka tsy ataontsika atsirambina ny asa iankina ny tombotsoantsika mandrakizay. Aoka tsy ataontsika atsirambina ny fikatsana ny fiainana mandrakizay. Mateo toko 7:9-7. Ka atsao ny fanjakany sy ny fahamarinana dia hanampy anao ny zavatra rehetra. Raha mikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra isika lola arana dia omen'Andriamanitra antsika ny zavatra rehetra. Ahoana ny ambaran'ny soratra masina izay tsy niaro ny zanany lahy fa natolony antsika maimaim-poana, tsy omeny antsika miaraka aminy koa ny zavatra rehetra. Jesosy Kristy ilay antoka hamonjy antsika ary nomen'Andriamanitra maimaim-poana ao antsika. Maika fa ny zavatra ilayntsika eto tany ve tsy omen'Andriamanitra satria zanany isika. Ry tanora namana, mahatsiaro tena ho resy ve ianao hiantora amin' Jesosy Kristy amin'ny fotoanany fahatanjahana? Zany mahatonga ny ampitoroteny hanafatrafatra mihitsy. Ry tanora, mandehanany amin'izay sitraky ny fonao sy izay jeren'ny masonao, aoka ampifalifaly ny fonao fa hoentin'Andriamanitra ho tsaraina ianao. Ry tanora malala, mivavaka ve ianao? Mba manazatra ny tenanao amin'ny fivavahana ve ianao? Mba hanananao toe-tsaina madio, fanahy madio, fo masina sy tanana madio? Zarinao ve ny vavanao hideran'Andriamanitra? Zarinao ve ny fiainanao ny fomba mampanao mba ho fiainana sy fomba mampanao manome voninahitra n'Andriamanitra, sa fiainana sy fomba mampanao manome voninahitra ny tenanao, ampisogadina anao? Mikatsaka ny anao ny sitrapon'Andriamanitra mandrakariva ve ianao? Izany karazana fanabeazana izany dia manan-danja indrindra sy tsara indrindra ho anao satria manampy anao hamolavola ny toetranao ho pon'ny lanitra. Aza mijanona eo amin'ny toerana izay mampiadana avy amin'ny Satana ianao ary aza manao hoe tsy misy dikany izany zavatra homanin'Andriamanitra ho azy zany. Mivavah mandrakariva. Tsy manana hery tokoa ianao raha misaraka amin'i Kristy. Saingy tombotsoantsika, tombontsoako ny miaraka sy mifampitantana amin'i Kristy isan'andro san'andro ary manana fiainana mandresy ny ota. Afaka ho epistily velona mandritra ny fiainanao ianao. Sary manahoana no asehonao mpiara-monina aminao rehefa miaraka aminao? Sary manahoana no mba tianao hitsaran'ny olona anao eo amin'ny fiainanao? Tantara manahoana no apetraka ao? Ny tombotsoan'ny fananana toky mandresy voavonjy
miaraka amin'ny Kristy hivavaka isika. Jesosy tompo tsara misaotra anao zay fa ao aminao ny fanantenana, ao aminao ny toky. Indraindray mandeha lavitra anao misaraka aminao zay ka tonga kivy sy ketraka mamoifoy eo amin'ny fiainana. Eny fa misy eo tsara amin'ny herin'ny tenanay, vokatry ny fahaizanay misy eo. Fahadosoana faratapony izany. Manapa-kevitra hiaraka aminao zay Jesosy amin'izao andro masina izao, andro fitsarana dia atolotra anao ny foanay rehetra ka sio amboary araka ny sitraponao zay, ary velomy atao anatinay mandrakariva ny fanantenana fa mandresy voavonjy rehefa miaraka aminao Jesosy. Ho tafatoetra aminay izany teny fikasana izany, amin'ny anaranao Jesosy no anonana ny vavaka. Amen.